teo amin'ny fahazazako a 3 taona nanomboka judo tiako le mifampibatabata de mienjera de faly ery am'izay satria ny tenako a zanaka miaramila de nanao tatra amin'ny cercle mesin'ny militaire zay misy ny ministère en sport ankehitriny taony nisy toujours kely an'ny miaramila de taony nampianarina zay judo nentomoana de 1950 iny 1955 lasa tany andafy de nahitany Jean de Herte efa mifandray tamin'izareo amin'ny alalan'le judo satria Jean de Herte champion d'Europe 5e dan amin'ny judo de tonga tany de nanatona toy zao hoe iny ty ataonareo a toy zay ankizy jujutsu iny ty ankizy a de hoe jujutsu supérieur de teo a de gaga hoe tsy fantatro hoe jujutsu supérieur fa noho ny aveo vao mbitsipitsihany tamy aikido zao no aikido ny anarany de principe d'harmonie de paix et d'harmonie de hoe mahay mifanaraka le olona mifampitondra fa tsy mitolona ohatrany amin'ny judo de voasarika tsikelikely teo le fiainako de tatiorina fa anarany tany Japon fa ny taty Occident taty Paris de hoe jujutsu supérieur de teo ny toiny resaka de raha boky momba ny Japon rehetrarehetra tao an-trano dodolo inona ny antony hoe défi japonais tsy tonga ao amiko défi de indraindray entin'olona domenahako de teo ny nampiaika kosa nahoana ny hoe zavatra momba ny Japon de ny ambasadany Japon moa tao koa nisy ny association nippon malagasy zahako ry izy zareo leta tony Rabonarzone président zay mpandrahoelona tao association nippon malagasy de mifandray amin'ny japonais de isaky mifetin'ny ambasady de any amin'ny japonais nefa ny zavatra mahagaga le fiantsona tsy hoe nangatako antsona na anona fa de tonga ho azy fotsiny invitation fa aveo amin'le tao andafo zany de nakany Japon nanao nianatra an'le aikido ka nandalo fotsiny any tany fa ny tena marina za tao andafo zay nandalo tany États-Unis sy Canada de nahita ny jujutsu zareo canadien nahita ny zareo américaine de Ed Parker zao ny américaine nahitako de ohatran'izany de ohatran'ny zavatra teo amin'ny fiainana miaramila ny toy ihany le fitiavana ny le close combat de noho ny aveo miverina tety 1965 renitanareo nampianatra teo ny zavatra nahatsikaiky amin'le izy fa sary-pakarina olona zokiko rehetrarehetra nampianariko tao colonel Ratsimandravo zay afahako miasa Juliet eo ambony tao izy ty zafinjato Désiré Mbolatsy centre médical d'Ambatomena raha famantarana tsoa architecte izy zay maromaro izy docteur Godin valy psychiatre fa tesa zany ianao nianatra aikido tany jujutsu ny anarako azy fa tsy aikido de najary nandeha ho azy de noho ny aveo nivezivezy nakany andafy aho mivezivezy makeo de sady mampianatra aty manovo any de le tadasia be 60 ribo izy vao niverina tany Japon de ohatran'izay de anao mpianany direct izy zany zao toy mankotra misy hoe danina misy grade misy zay zany hoe ohatrany hoe mpandova ny grade ny ainany aho i 8e danina izy de tsy nandova ny 8e fa aty amin'ny 6e ako no izy ny proposé tany amin'ny ekekay de zavatra ohatran'izany de noho ny aveo mampianatra ohatran'izany de gaga ny ankizy hoe ahoana hitanay any amin'ny film mitovy dodolo zavatra atao nefa za tsy nanana film tamin'izany fotoana zany fa de mampianatra fotsiny intuitivement les sensations ko mandeha ho azy de mamaky boky momba Japon mamaky boky momba ny aikido théorie ny aikido azoko zany boky fa tsisy sary fotsiny hitako de ohatrany hoe miinterpréter hira anankiray aho ny hiran'ny Sensei Shiba ny fototra ny aina zany nanampy ahako ka misy boky be dia be momba ny aikido de ny mpanoratra na izaho manoratra na ry Sensei Shiba manoratra na ny zanany Kishomaru na ny zafikely manoratra
dia misy teknika mifangaro amin'iny fa ny soratra mipetraka ary izay soratra mipetraka izay ahafahan'ny olona mandalina amin'ny fiainany mamantatra hoe inona ny maha izy ahy aiza ny tanjona vonjena mino ve izy ny réincarnation amin'ny foi bouddhique mino ve izy hoe méditation izay nataony afaka manampy azy amin'ny fiainana andavanandro zavatra ohatran'izany dia côté philosophique zay fa rehefa ohatrany izy hoe lehibehibe ohatrany tsy te hanao tsony dia zany inona raha mbola mahatonga anao hampianatra mampianatra efa mijanona mampianatra dia efa maty aza zany ka tsisy retirety tsy inona ny retirety aminay to mampita n'lay fahalala eo ny olana transmettre une vérité tu as la vérité en toi mais ahoana ary no ahafahanao mampita an'izay mireto zandrinao sy zanaka ireto raha tsy afa-mijanona ianao raha tianao le zavatra satria zao ny olona mampita fitiavana vitsy ianao nefa fa manana mpianatra be dehibe fa lehibe iny ka ny mpianatra lehibe ka ny mpianatra lehibe ny tsy miakatra aty tsy miakatra ty izy amo tsy mamonjy entraînement aty izy fa any amin'ny tokantranony za afikely no efa entiny aty sy ny zanany ary fitiavana nanaovako an'le izy fa tsy hoe andeha ho vola itadiavako karaha sabrara dia atao ambany ato atao ohatran'izao sodany kamahe aemy ny tongony aemy trokony a dia mandeha mialo amin'le axe iny dia raha ohatra tsindrinao ty dia raisinao a dia alefanao kokinake iny zay dia raha ohatra voatanako ty izy ny manao ny vola azy alefany amin'ny ilany fa eo ty dia raha ohatra tsy izay le izy fa ohatrany hoe teknika hoe eo ka mandrosanao miala n'iny esquive amin'iny dia raisinao keto amin'ny poigneny eto eto amin'ny taniny eto raisy dia tseho raha ohatra nanao sabrasy indray mandeha tsy tatrany ianao mety ho avatiny le izy avety makaiky tratran'izay tsy azoko atao maneotra tapaky ny tana na mahaso azy ty mety manontany fa mandeha ohatran'izay mihevitra eo tsy tatrany ato ty ato dia zarymena le olona sabaka ty ka itsika ny fianarana raha itsika amin'izao dia hoe miainga amina sionake hoe eo hitanareo dia azonareo avaty raisina ohatran'izay dia any ny désarmenareo azy avy tian-dabosina raha ohatra somaine sur somaine eo somaine là ty dia any le sionake vo ihany izy eo dia raha mamindefinareo azenjanona ato fa ny herinareo miainga avy aty amin'ny kibo makato makany amin'le kikely farany iny ampin'le anankiray ty zay dia zay ka zay mieritreritra ny hoe ny anakapoko an'le olona ohatra i amin'ny eo sotomy atony